tsy tompoko. Io aloha zany efa tsy karama mahavelona fa tena hoe tsy karama. Manontany tena zany izahay hoe amin'ny ahoana zany fomba iveloman'ny malagasy izay mandray an'io karama farany ambany io. Kanefa nohony famerany fanjakana ny karama farany ambany io ho ambany be sahala amin'io dia hiarany exploitation daholo na ny olona ty ambonimbony, na ny cadre, na ny olona izay mampiasa an'ireny ina moa ty manao sous-traitance ana zavatra atao aty ivelany nefany piasa ao a Madagasikara no ampiasaina le téléconseiller reny travail à distance bazainy zareo amin'ny karama farany ambany io no anaovany an'lisy dia rehefa omenay 100 € nareo dia efa sambatra. Zany sambatra zany dia izao raha karama ny resaka. Voalohany indrindra aloha miakatra isan-taona. Mampisy fanantenana le hoe miakatra isan-taona satria vatany vao tonga ny farany taona dia efa manana fanantenana ianao hoe hiakatra indray ny karama. Tsisy nefa zany nandritry ny 9 taona nitondrany Andry Rajoelina. Tsy miakatra intsony ny karama ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasan'ny privé. Satria izay ny tany famety. Ny volany zareo nefany mitombo tsakijana. Ny farim-piainany zareo mitombo tsakijana. Ka na dia tsy te ory avamanana le malagasy dia lasa ory automatique. Lasa ory avamanana automatique. Lasa voatery hitsikera hoe Jimmy Choo ny kiraro mialy. Fa manina izy manao Jimmy Choo nefany izahay ny karama farany ambany aty aminay 50 €. Lasa miditra amin'izany ny débat. Maninona no mandeha miantsena ny Louis Vuitton izy rehefa andeha iseho vahoaka 26 juin dia mandany 100 000 €. Maninona no maibaka ny tomobilan'ny Rajoelina. Lasa zany ny débat hoe fa maninona izahay no forcena ho 50 € ny karama farany ambany aty aminay nefa ianareo miaina salampasha amin'ny volam-bahoaka. Aveo ianao ilaza hoe ireo vahoaka ireo any amin'ny ambanivohitra tsy misy jiro any mihinam-bary izy fa tsy mihinana KFC, mihinana zebu izy fa tsy mihinana caviar. Angano mieritreritra hoe aty andafy caviar amin'ny foto-tsakafo. Angano mieritreritra hoe fromage zany foto-tsakafo aty andafy. Tsy tompoko. Ovy, légumes, blé, maïs, mofo zany foto-tsakafo ny olona aty. Donc raha ampitahainao hoe vary sa mofo dia eo tsika mifampiresaka. Fa tsy hoe fromage ampitahainao amin'ny vary. Zany fromage zany efa dessert hoan'ny vazaha. Mihinana dessert avy malagasy. Zany caviar zany tsy ny vazaha rehetra mihinana an'izany isan'andro. Ary tadidio fa ny caviar tsara indrindra eran-tany dia ao a Madagasikara no mamokatra izany eny Matasoa. Nahoana ny malagasy no ory caviar? Tsy izay aloha zany ny sujet androany fa raha ohatra ka fantatra Rajoelina zany dia ao a Madagasikara mpamokatra caviar. Nahoana isika no tompo-trano mihono tsy malala ny tsirony akory. Fa iverina ny karama tsika. Zany atao hoe karama mahavelona izany dia afaka ianao mividy sakafo, afaka ianao mikarakara ny tranonao, na ianao mividy trano, na ianao manofa trano décent, trano afana mipetraka ara-dalàna. Afaka ianao mitsabo tena raha marary na mametraka vola hitsaboana tena amin'ny assurance na amin'ny mutuelle na amin'ny deux côté mba sanatria kamarary na misy ilana vola noho ny aretina. Afaka mandoa jiro sy rano.
saingy le fandoavana jiro sy rano misy fa saingy le jiro sy rano mihitsy ny tsisy zany hoe mandovoly ianao amin'ny zavatra tsisy averikiana afaka mandoa jiro sy rano ianao ary tena mandoa jiro sy rano saingy le jiro sy rano tsisy eo zany dia fa misy fanambakana ny mpiasa malagasy ihany koa satria nahoana moa no tsy misy jiro sy rano ny malagasy nefa zany dia zo fototra voalohany indrindra amin'ny olombelona dia ny anana jiro ahafahany manazava ny ao an-trano rehefa maizina mampiasa elektricité isan-karazany manamora ny fiainany mampiasa rano idiovany maraina mandraparivo ny andro ary jiro manazava eraky ny lalana iadina amin'ny insécurité tsisy an'izany avy eo afaka mampiana janaka izany karama izany tokony ahafahanao mampianatra ny zanakao na manomboka hatrany amin'ny préscolaire ka hatrany amin'ny université ka mba afaka koa ianao mandefa ny zanakao mianatra ny Suisse raha ohatra izy ka teanao hôtellerie saingy tsy mahavelona le karama saingy tsy ampy le karama saingy tsy mahasambatra le karama dia tsy afaka manao fampianara-janaka ara-dalàna akory ny malagasy ary zany hoe anofy andefa zanaka hianatra ny velan'izany dia tsy tompoko eo vitsy dia vitsy ny malagasy afaka manao an'izany fa dia voatery tsy maintsy ao Madagasikara eo indraiky io tsisy fianarana akory ao Madagasikara satria nahoana rehefa tsy ny mpianatra no migrevy satria tsy nahazo ny zony izy tsy nahazo ny bourse izy tsy zarizary ny toerana hipetrahany dia ny mpampianatra no migrevy satria tsy voaloha ny karamany na ny mpiasan'ny administration universitaire no migrevy satria tsy voaloha ny karamany eo zany tsika dia hoe aza manao kabary politika nefa ny karaman'olona tsy alohanao ny mpianatra tsy afaka mianatra ary ny malagasy tsy afaka mampiana-janaka dia ahoana dia mbola ilaza ianao hoe zanako jerena ny zanako iny vitako fa ny zana-bahoaka malagasy izay mahasahira-tsaina za koa zany zao piasa malagasy miasa saina za le anisan'ny miasa saina ho an'ny hoavin'ny taranaka malagasy satria na tiana na tsy tiana manana fianakaviana ianao manana malagasy raha aminao ianao tsy afaka miaina tsy afaka misitraka an'izany karama mahavelona zany dia mitaky ohatran'ny malagasy rehetra an'izany salaire décent ho an'ny malagasy zany tsy vitany mitaky fa izay mahatonga anay miditra anatin'ny politika rehefa izahay ny tonga eo dia miezaka izahay anatratra an'izany salaire décent zany le atao hoe salaire décent dia karama manakaikaiky ny mahasambatra ao ka mbola tany saikana inona ny tokony ho azon'izany karama afaka mampiana-janaka dia afaka mampiana tena ihany koa se former ohatrany aty andafy ao anatin'ny karamanao dia misy cotisation alohanao anaovana CPF formation mba ahafahanao mampivoatra ny fahaizanao dia avy eo ianao manana fotoana ahafahanao miasa fa tsy voatery vidy diplôma ohatrandry lalatiana sy tinoka sy rizy mianakavy mividy diplôma ao na ohatrandry Evariste tsy tonga tany Ankatso dia nahazo bourse dia zao dia voatendry hoe taleparitry ny sava inona ny fatany